ry havana malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Eny, maro tokoa ianareo namana sy havana mantsakaiza ary fiangonana samihafa no manontany anay hoe aiza nitarika ny zanak'ondry, mbola misy ve? Ary raha oviana no mivoaka ny rakitsary faharoa. Eny, matoa ianareo ry havana mametraka izany fanontaniana izany dia tsapanay tokoa fa mbola mamy ao am-ponareo ary tena ankafizinareo tokoa ny hira nitarika ny zanak'ondry. Koa misaotra anareo mialoha sahady izahay tsy mbola manadino anay ka matsiaro anay hatrany. Misaotra indrindra tompoko. Antony maro samihafa moa no tsy nahatontosana izany ka dia ialatsiny indrindra aminareo akafy. Noho izany ary dia fifaliana lehibe ho anay tokoa no manolotra izao rakitsary DVD izao ho anareo, sady mba ho fahatserovana ihany koa ny 15 taona niorena ny tarika. Nampitondraina ny lohateny na ny lohahevitra hoe sambatra ny firenena ity rakitsary ity, izay misy hira 12 ny voarakotra ao anatiny. Ao ireo hira efa ela izay izao vao mba ataonay klipy toy ny hoe ilay afatra marina, ity aho irao aho, tantano aho Jesosy, tsy angino, ary ny hoe fifankatiavana. Ao ireo hira mbola vaovao mihitsy toy ny hoe sambatra ny firenena, tonga ny famonjena sy ny sisa. Misy hira anankiray kosa izay notsongainay manokana ka naverina ato amin'izao rakitsary izao. La hira mitondra ny lohateny hoe anio. Ny antony dia satria noho ny fiasan'ny fanamasina sy ny fivoarany asan'Andriamanitra ry havana dia nampiditra mpikambana vaovao maromaro vitsivitsy izahay, izay tovavy mahafatifaty ary zanakay ihany no ankamaroany. Izy ireo no tena isan'ireo mpandihy sady ao anatin'ny tarika ankehitriny. Koa indro atolotra sy aseho amintsika avokoa ireo mpikambana izay mandrafitra ny tarika ny zanak'ondry amin'izao fotoana izao. Ny zanak'ondry Elia, ny zanak'ondry Julie, ny zanak'ondry Vonjy, ny zanak'ondry Rova, ny zanak'ondry Nantenaina, ny zanak'ondry Sambatra, ny zanak'ondry Sarobidy, ny zanak'ondry Aina, ny zanak'ondry Bazoly, ny zanak'ondry Finaritra, ny zanak'ondry Fifaliana, ny zanak'ondry Malala, ary ny tenako Pasteur Romain. Dia mirary soa ho anareo izay miaino sy mijery izao rakitsary izao izahay mba hitombo finoana sy hitombo fifaliana ary ahazo hery mpanavaovao tokoa. Mbola manatitra ny fisaorana sy fankasitrahana feno tafotafo ho anareo izay mandray anjara ka mividy izao rakitsary izao ho fanohanana ny asan'Andriamanitra mba hiparitaka sy hibalika hanenika izao tontolo izao aneny filazantsara ny Jesosy Kristy ka ho tanteraka amin'ity nositsika ity ny tenin'Andriamanitra voalaza ao amin'ny Salamo 7:30 tapam-paniamana hoe sambatra ny firenena izay manana Jehova ho Andriamaniny, ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Amen.